fotoana zay iarahantsika manompo an'Andriamanitra isika amin'ity androany ity. Omena voninahitra ny tompo. Dia arabaina daholo ianareo rehetra izay efa tonga soamatsara eto amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto ianareo mba hitady an'Andriamanitra dia hoy aho hoe ahita an'Andriamanitra sy ny heriny tokoa ane sika rehetra tonga eto. Dia arabaina toy izany ihany koa ianareo izay manaraka mivantana an'izao fotoam-pivavahana izao any amin'ny tokantrano misy anareo amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube sy ny sisa. Mino aho fa izay ataon'Andriamanitra eto aminay amin'ity fotoana mivantana ity dia ho ataon'Andriamanitra aminareo ihany koa raha ino ianareo. Fisaorantsika an'Andriamanitra sady famezantsika voninahitra azy dia andao hiteka mafy dia mafy mihitsy isika. Jesosy, Jesosy, mahery, mahagaga, tsy miova, omaly, anio, mandrakizay, sady zany ve, alleluia. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny dera sy ny aja ary voninahitra tompoko. Andao hivavaka isika apetrao amin'ny fonao tananao dia mifontsika manontolo no ametrantsika ny fotoana rehetra izay atao eto mba ho hitahin'Andriamanitra. Raha io omena voninahitra ianao anio ampitso ary mandrakizay. Misaotra ny amin'izao fahavelomana nomenao anay izao ary misaotra ihany koa ny amin'ny fahafahanay tonga eto ka manompo sy mame voninahitra anao. Misaotra Andriamanitra fa raisinay fahasoavany lehibe ho anay so fotoana anomponay ianao androany izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ahitan'Andriamanitra sy ny voninahiny ary ny heriny ny tsiraray avy izay tonga eto. Misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raitsika eo mpitafatanana sady hitsagantsika reto mpitarika fiderana namantsika ireto. Ataovy mafy ny tia-tananao fa ho an'i Jesosy. Ataovy ambony tsara dia ataovy mafy fa ho an'i Jesosy rery ihany zany. Halleluia. Dia mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetra tompoko manona ny fiadanany tompo aminao izahay na ianao tonga eto na ianao izay ao tokantranao hoy izay aminao hoe hitanao ane Jesosy androany. Tsy hiala maina ianao androany na ianao eto na ianao izay ao tokantranao mino fa tsy hiala maina ianao androany. Amin'ny fotoana rehetra hideraina ny anaran'i Jesosy, amin'ny fotoana rehetra etsona ny anaran'i Jesosy, eo foana izy. Raha eo izy androany tsy hijerijery fotsiny ianao fa ampahery ianao indray, anainga ilay fanompona vaovao any anatinao indray izy amin'ity androandroany ity. Sady izany ve ndaontsika mba hiaraka hanofanofa tanana ho fanomezantsika voninahitra an'i Jesosy, ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra, ho fanomezantsika voninahitra ny fanamasina satria eto izy androany. Hiara-iasa amintsika eto izy androany, aneo voninahiny sy ny heriny eto amin'ity toerana ity izy androany. Halleluia. Misaotra tompo, amen. Mba teneno eny akaikinao hoe faly ve ianao androany? Ahoana ozy izy? Halleluia. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia fifaliana foana. Tsy misy an'izany malahelo zany, tsy misy an'izany kivy zany, tsy misy an'izany tanondrika zany satria Andriamanitra dia lehibe ao aminazy ny hery rehetra. Sady izany ve ianao izay zanany nanolo tena ho anazy, tena hoe miankina aminazy dia hoy aminao hoe hitondra fifaliana eo amin'ny fiainanao izy androany. Tsarovy tsara fa rehefa ny fonao inge mifaly dia miramirana foana ny zavatra ataonao ary rehefa faly ny fonao ninona zavatra ataonao dia ohatra misy fahombiazana foana. Ka hoy amin'ity androany ity, tianao ve ny fiainanao isy fahombiazana? Tianao ve ny fiainanao isy fitahian'Andriamanitra? Tianao ve ny fiainanao fiain'ny fifaliana foana? Voajeren'ny olona ianao dia olona hafa kely. Hoy aminao androany manana an'Andriamanitra ianao. Ho ao anatin'ny fonao izy androany, ampifaly anao izy ao anatin'ity fotoana ity. Ndaontsika hiaraka hiteran'i Jesosy ao anatin'izany iray izany.
buku Panyopamananawe Sabunisaku Sabuapapetitianawe Pali buku Panyopamananawe Sabunisaku Sabuapapetitianawe Ragna Cicati Gente Tocchivi Tu che dai no vedi Vali buku Vali okamana nawe Na kusaku Na kuwa beti nawe Vali buku Vali okamana nawe Na kusaku Na kuwa beti nawe Umane ni majangi saye Disney Pazaka Umane ni majangi saye Disney Maieri Umane ni majangi saye Cesso Ziniuva Umane ni majangi saye Vali buku Vali okamana nawe Sabunisaku Sabuapapetiti nawe Vali buku Vali okamana nawe Sabunisaku Sabuapapetiti nawe Laura Ripalli Doyari dei lainali Laura Burabu Anani jamperu anetyabu Laura Ripalli Doyari dei lainali Laura Burabu Anani jamperu anetyabu Ari. Vali buku Vali okamana nawe Sabunisaku Sabuapapetiti nawe Vali buku Vali okamana nawe Sabunisaku Sabuapapetiti nawe Vali okamana nawe Halleluja. Tena be fitily Andriamanitra izay tomponao a. Ny Andriamanitra izay nanolo ny tenanao, tena tianao izy. Faly ve ianao miaraka aminy? Faly ve ianao manana anazy? Tena hitanao efa zava-dehibe ny fanananao amin'i Jesosy? Hoy aminao hoe tsara loatra izy. Tazomy mafy fa lalam-pahasambarana, lalam-piadanana izany fananana an'i Jesosy izany. Ninona nananao, ninona heritsainao, ninona fahaizanao ny olona manana an'i Jesosy, olona miavaka, olona tafita, olona manana fiafarana. Hoy aminao hoe tsy nanenina ianao nandray an'i Jesosy. Ndao mbola hiaraka hiteran'i Jesosy sika ao anatin'ity iray ity ndao ary.
sodianarana makaka mamanova sy manasoany fiainana etsiketsiky dia nianeny tombono netanentana valina oatrakapo kaokazaiko so tantarainy tokoany anaranao fanarana manakely manalarimato etsiketsiky dia nianeny tombono netanentana valina oatrakapo Valisiravanao manana nao Jesus Valisiravanao manana nao Valisiravanao manana nao Zanak'Andriamanitra ianao tokony hifaly sady izany ve? Halleluja! Amin'ny zavatra rehetrarehetra miseho mifalia foana. Fa io fifalianao io manome voninahitra an'Andriamanitra io. Ary rehefa voninahitra Andriamanitra no misotra sy hitan'olo eo amin'ny fiainanao dia tena ho tonga aminao mihitsy izany voninahitra Andriamanitra izany. Sady izany ve? Mety mandalo zavatra sarotra ianao. Mety misy ny zavatra atrianao fa hoy aminao hoe be fitiavana ilay Andriamanitra. Tsy nojereny ny zavatra rehetra. Tsy nojereny ny zavatra mety hoe inona ny vokatry ny fahotanao. Tsy nataony zakainao rery izany. Fa ny vonono ny tenany ho faty noho ianao. Fitiavana lehibe izany. Tsy mbola misy olona na dia ny olona tena farany hoe eritreretinao tena tianao ary ka hamony aina noho ianao. Fa Jesosy nanoloranao tena. Satria tiany loatra ianao dia natolo ny tenany amonjenanao. Hoy aminao hoe amin'izany fitiavana lehibe nomeny Jesosy anao izany mba ho disponible koa ve ianao amin'ny fitiavana anazy. Tsarovy tsara. Tsy nitany san'Andriamanitra. Tsy navela no faty tao anatin'ny ota ianao. Tsy navela no faty tao anatin'ny aretina ianao. Tsy navela no faty tao anatin'ny ady mangotraka atrehanao ianao. Tsy navela no afabaraka ianao. Fa le tana amin'ny mahery no nisitona anao. Sainsainy ny fiainanao amin'izao ora sy fotoana izao. Taiza nisy ianao ary ahoana ianao amin'izao ora sy fotoana izao. Noho ilay fitiavan'Andriamanitra. Noho ilay fitiavan'i Jesosy natoy izao anao. Dinio ny fiainanao. Tsy maninana mety latsa-dranomaso mihitsy ianao. Nandinika ny fiainanao teo aloha. Fa noho ny fitiavan'i Jesosy dia toy izao ianao. Saina. Dinio. Taiza nisy ianao. Ohatry ny ahoana ianao na tsy novonjen'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana ianao na tsy natolo ny zanany namonjenanao. Tianao loatra izy. Fitiavana lehibe ny natolony ianao. Fitiavana lehibe no nomeny ianao. Valio izany fitiavana izany androany amin'ny alalan'ny fanoloranao ny tenanao anazy. Sotra Jesosy. Mankasitraka anao izany. Tompo tena tiana loatra ianao. Lazao fa Jesosy ny fiainanao. Lazao fa faly ianao manana anazy. Ambarao fa fahasambaranao miaraka amin'ny Jesosy. Lazao hatrany tompo
Ny vaovao mafaly lazaiko aminareo dia izao. Tena tiantsika rehetra ny tompo. Amen. Tsy hoe noho ny fahitan'Andriamanitra avy any ambony fa ianao no anisan'ny olona tsara fitondratena indrindra, manana fiainana melika indrindra tao amin'ny tokantranonao, na teo eo amin'ny mpiaramonina, na teo amin'ny mpiara-mianatra aminao, na teo amin'ny mpiara-miasa aminao. Zay no natokan'Andriamanitra ny safidy fa ianao dia vonjena. Tsy ihany. Zao no ambaran'ny Baiboly, mpanota avokoa tsika rehetra. Samy efa nanota avokoa tsika rehetra fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Araka ilay voalaza amin'ny Paoly hoe fahasoavana noho namonjenanareo. Tsy tamin'ny asa, tsy tamin'ny famarinana, fa fanomezana mamaim-poana nomen'Andriamanitra anareo zany. Manoloana zay indrindra dia mitaona antsika rehetra ao. Misaoran'Andriamanitra ianao fa tiany, tena tiany. Amen. Ary mbola misaoran'Andriamanitra hatrany ianao fa mbola voatahiriny ho isan'ny olona, ho isan'ny zanaka naterak'Andriamanitra mandrak-ankehitriny. Amen. Ary fanampy izay dia mafiso amin'Andriamanitra hoe Tompo inty ao, anompanao, tsy vadika aminao zany mihitsy ao. Amen. Ary raha sanatria ka nisy fahalavona aza teo amintsika dia teneno hoe Andriamanitra iarinao. Ary rehefa vonina iarina ianao dia andray ianao Andriamanitra. Tahaka ilay zanaka adala, efa nandao ny rainy izy, safidiny ny nandozany ny rainy. Fa rehefa tany amin'ny toerana lavitra ny rainy tany izy no rehefa natsapa fa tsy misy fiainana mahafinaritra indrindra afa-tsy ao amin'ny rainy ihany dia niverina izy. Ary rehefa niverina izy dia hoy ny rainy, ity le zanako, lay efa maty nefa velona indray, lay efa very nefa hita indray. Raha hivavaka amin'Andriamanitra isika, hanamafy ny fahaloran-tenantsika isika hoe ho anao aho Andriamanitra, ary na dia efa lava ranao ka iarina anao aho, dia faly Andriamanitra vonina izy ny andray anao ary hanamafy ny fanoratana ny anaranao eo amin'ny boky ny fiainana fa ianao tokoa dia mendrika hiaraka aminy
ao amin'le fiainana mandrakizay andao tsika mbolanao hira anankiray etsika manamafy ny falorantsika teny ho an'ny tompo aorina zay dia hivavaka arakalay fampahirezana nambarako taminareo teo a sika rehetra tena anao vavaka roto be mihitsy vavaka vokatry fotsika mihitsy no asehotsika an'Andriamanitra andao aza tompoko hira anankiray ampy masonao ao anaty zany hira iarana manao zany Hallelujah misy tompo
Mantsika rehetra miaraka no vavaka tena vavaka mifotsika manontolo samy anokatra ny vavantsika anamafy ny fanarotsika tena ho an'Andriamanitra ary misaora azy fa no fahasoava lehibe dia novojeny anao misaora azy fa no fahasoava lehibe dia mbola voatahirina mbola ho an'Andriamanitra anao mandraka ankehitriny misaora azy fa no fahasoava lehibe dia manomana programa tsara ho anao izy noho izany amafiso ny faloranao fiainanao ho an'Andriamanitra tsy vadika aminy ianao fanompo azy mandrakizay samy manokatra ny vavany samy miteny samy mivavaka toery ny devoly izay mitonanao anota na mitonanao hiala amin'Andriamanitra toery izy rirako feno atra itiny zanakao ny foko dia antsara la fijarina itiny zanakao ny foko dia antsara fijarina ikarakana izao tontolo izao gareraka ny aina miataka aminao ziraky ufeno aza itiny zanakao ny foko dia antsara fijarina raiky feno atra Miraky ufeno aza itiny zanakao ny foko dia antsara
fanay nanao vavaka miaraka teo ho fanehoanay fa lehibe ny fahasoavanao teo aminay tena lehibe ary mbola miankina sy metehitra amin'izany fahasoavana izany mandrakariva izahay mandra-piavon'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra abakatra anay mba hoany aminao mandrakariva tompo misaotra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka amen. Ndao tsika iroso indray hitondra ny fanatitra fanaontsika hatramin'izay hitondra ny ampafolony izay netahin'Andriamanitra antsika rehefa avy eo tatazana eny toerana fanatitra fanaontsika mazatra raha misy moa aminareo toka eto tsy mbola nahazo ale valopy raky dehibe izay ahafahantsika mandraintsara ho an'ny asan'Andriamanitra amin'ny heriny dia zaraina avy hatrany zarain'ireo mpanaty fanatitra zany valopy izany dao tsika hanao hira anankiray miaraka tompoko dia mandroso zay mitondra ny ampahafolokarena. See
tanana mafoany Jesosy. tega tompoko eny tompoko dia toka amin'ny fotoana zay andrenesana ny afatra indray zany isika ny fotoana tahako zao dia ataovy zava-dehibe amintsika ny mandre ny afatra Andriamanitra ary ny lehibe indrindra ny mino sy mandray an'ilay afatra
mba hisy fiatraikany amintsika ny tenin'Andriamanitra. Araka ny volasa baiboly matsy, rehefa alefan'Andriamanitra ny teniny ka inoantsika, araisitsika, dia hisy fiatraikany lehibe eo amin'ny fiainantsika. Araka ny Salamy 7:120, nandefa ny teniny Andriamanitra mba ho fanasitranana ny marary. Amen. Nandefa ny teniny Andriamanitra mba ho fanafanatsika ao amin'ny lavaka zay nisatsika. Ary araka ny voalazany Isaia mpaminany dia tsy verina amin'ny fotsiny amin'izao ny teny zay efa nalefan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony, fa hisy fiatraikany amintsika, tsy miverina raha tsy efa navita ny mission. Araka ilay tena nandran'Andriamanitra an'ilay teny mihitsy no ho tanterany amintsika. No zany mba tonga antsika tsapa fa ho amarin'Andriamanitra tokoa ny teny ny androany, dia mino an'ilay teny ianao ary ny lehibe indrindra raiso le teny. Amen. Amen. Ndao-tsika anao hira anankiray ry fanampanazava andininy voalohany ihany. Aorinan'izay dia raitsika ny mpanompon'Andriamanitra Ramoely Sylvestre zany no hitondra ten'Andriamanitra amintsika eto amin'ity tolakandro ity. Andriamanitra fa santsika ny mpanompon'Andriamanitra. Dia mbola hiteraka ho an'Andriamanitra, ataovy mafy voninahitr'Andriamanitra. Dia miarabantsika tsiray avy manatrika an'izao fotoana farany amin'ity andro alady androany mahafinaritra be meny tompo antsika ty indray ny tenako. Mirary ny fiadanan'Andriamanitra ao aminao. Misaotra manokana ihany koa ny apôtra ny tenako izay tompon'andraikitra mivantana atao amin'ny fiangonana Refia nanome sehatra hitondra ny afatr'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity androany. Tsy diso izy raha nanendry ahy eto androany, satria izaho matsapa eo anatin'io lehilahin'Andriamanitra io ny tanan'Andriamanitra. Amen. Zaho mihitsy no efa nitendren'Andriamanitra androany hitondra ny afatra ho anao ao ampitomboan'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao eto amin'ity toerana ity androany. Amen. Io Andriamanitra io tsy mba diso. Rehefa tafaresaka izay mpanompon'Andriamanitra ny ambadimbady tiany dia miresaka an'izy io. Dia izao ny zavatra tsapanay. Ny olona rehetrarehetra nirako taminy aloha efa taona maromaro lasa ihany valambo 30 taona zay nalalako an'io lehilahy io, 38 ans passé, 1988. Valambo 20 sy 700 sy arivo nefa nalalako azy hoe io zany pasteur Adolphe zany. 1988 nalalako azy. Dia izao ny zavatra misy, ny olona rehetrarehetra tato amin'ity fiangonana ity, za tsy miteny hoe ato amin'ity refity ihany misy an'Andriamanitra. Be dia be ny fiangonana misy an'Andriamanitra, tsy ato ihany misy an' Jesosy, fa maro be ny fiangonana misy an' Jesosy. Fa izao ny zavatra hitako anefa, ny olona rehetrarehetra izay nivonjen'Andriamanitra teto amin'ity fiangonana ity, ka ataoko hoe tsy nahazo tsodrano tamin'ny alany teto dia tsy zarizary daholo ny fiainany, ny akamaroany. Voatsely izay ny resaka nisy rahalahy anankiroa tazako, mampalahelo ny faran'ny fiainany. Tato izy nivavaka taloha, nanompo an'Andriamanitra niaraka taminay tamin'izany 30 taona lasa zany teto amin'ity fiangonana ity. Mbola tany Ampasamalo tsika tamin'izany, fa mbola tsy vity ty andro ity fa tamin'ny 2006 20 taona lasa nanamboarana an'ity fiangonana ity. 2006 2007
namboarina ty fiangonana androndro ty 20 taona lasa amin'ity taona 2026 ivavahantsika eto amin'ity toerana ty androany zao. Dia ny zavatra hitako ao anatin'io lehilahy io ny tanan'Andriamanitra. Fa zay rehetrarehetra mitoetra manaiky tsara ny fampianarana amin'izao fiangonana zao tsisy tafavoaka mihitsy zay fa ela nanomponan'Andriamanitra tato. Mahatsiaro an'izany amin'ireo groupe de louange zareo misy tsasatsasany amin'izy ireo tazako fa tafita daholo ny fiainan'izay rehetrarehetra efa ela tamin'ny fanomponan'Andriamanitra mipetraka tsara miandry an'Andriamanitra manaiky ny lamina ataon'ny mpanompon'Andriamanitra tsisy tsy tafavoaka zany. Ary voninahitra ho an'Andriamanitra ny asako milaza aminao fa tafavoaka ihany koa ny fiainako satria tsara io Andriamanitsika io. Antao ty tanana an'Andriamanitra tsika. Ary ianao eto amin'ity toerana ty ihany koa marina ny teny lazainy teo za tokoa izay mitory ny tenin'Andriamanitra eto kely fa ny Andriamanitra naniraka eto tena ngeza be ary tenao zavatra ngeza be aminao io Andriamanitra io. Amen. Tsy miova Andriamanitra. Ny anjaranao androany dia manaiky inona indray ny tian'Andriamanitra ho atao eo amin'ny fiainako. Raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Andao tsika mamaky baiboly eto amin'ity toerana ty amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika miainga ny amin'ny fampianarana androany tolakandro eto amin'ity toerana ty ny fampianarana androany moa tsy hanome anao trondro raisina ohatrany hoe resaka fanjonoana na ihany koa hoe fandrarahana amin'izany ataoko hoe resaka rano zany. Tsy trondro no meko anao androany fa arato no meko anao androany. Amen. Tsy mety misy amintsika angamba avy any amin'ny tokantrano misy atsika tany dia hoe tena trondro mihitsy ny laiko androany. Vahaolana lehibe androany. Tsy trondro no meko anao androany, vahaolana maharitra no meko anao androany. Satria raha nome trondro anao androany na Jesosy hanome trondro anao mety 3 kilao ve avitanao mandritry ny androm-piainanao ve? Fa ekeo ny tenin'Andriamanitra androany avitanao mandritry ny androm-piainanao. Ny tenin'Andriamanitra zay omenanao eto androany. Amen. Araisiko ho tenin'Andriamanitra fototra amin'ny fanomponan'Andriamanitra ty tenin'Andriamanitra ty ny tompo omenantsika eto amin'ity toerana ty androany tolakandro ty izany. Tsy manamaivana ny tenin'Andriamanitra hafa zay nitoriana hatramin'izay fa raisiko kosa hoe fondation ny fanomponan'Andriamanitra fototra amin'ny atao hoe fanoloran-tena ho an'i Jesosy mba hahatonga anao ahitan'izany atao hoe fiadanan'Andriamanitra. Inona moa ny atao hoe fiadanan'Andriamanitra? Rehefa nandinika dia inona marina moa ty fiadanan'ny tompo tenitenenitsika atao amin'ny refity. Inona vaovao rahalahy? Fiadanan'ny tompo inona vaovao ranabavy fiadanan'ny tompo rehefa tena nandinika dia zao ny atao hoe fiadanan'ny tompo. Ary tsy diso ny famaritana zay omeny fanamasina eto androany. Ny atao hoe fiadanan'ny tompo na fiadanan'Andriamanitra dia ny fitangoronan'ireo fahasoavana be dehibe zay nomanin'Andriamanitra ka hita eo amin'ny fiainanao. Amen. Zay ny atao hoe fiadanan'ny tompo. Amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika ato amin'ny Efesianina eto miainga ny amin'ny fampianarana androany tolakandro. Efesianina 2 dia ny 9 ka hatramin'ny 12. Efesianina 2 9 ka hatramin'ny 12. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny tsony ianareo fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra. Sady inona hoe ankonan'Andriamanitra. Natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra toizana ihany. Ao aminy no rafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ho amin'ny tompo. Ary ao aminy no miaraka aorina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ray masinao manamasinana ny famarinana fa ny teninao ny famarinana. Amen. Voalohany indrindra dia sarobidy zao toerana nametran'Andriamanitra anao zao. Tsy voavidin'ny vola makarena zao toerana makristianina anao zao. Marobe tsika ny manao tsinitsinina ny tenatsika. Marobe tsika ny tsy mahatakatra mihitsy hoe iza marina moa ianao io. Fa androany dia fantatra hoe ay ve ianao lay takizao sy takizao. Fa voalohany indrindra dia zao hoe sarobidy tsy manam-paharoa saropady zao toerana misy anao zao.
ary tsy azo anaovanao kinarinarina. Ny atao hoe kinarinarina dia vehivavy anankiray mandeha maka-rano. Efa mandeha maka-rano vehivavy io any ambanivohitra any ahitana azy dia mandeha tahalaka. Efa mandeha tahalaka izy dia misy amin'izy ireny tokoa dia tena mahay tsy akitazona. Apetraka eo ambonin'ny lola siô dia mandeha amin'ny tahalaka izy dia mandeha lasa izy dia mandeha dia tsy menjera tokoa ny siô ny sasany. Fa ny sasany menjera iny siô iny na dia mahay kinarinarina raha vehivavy. Ny famonjen'Andriamanitra raha lasa nabavy tsy azo atao kinarinarina ohatran'izany, fa mila tazominao tsara io famonjena izay noraisinao io mba tsy ho very. Amena. Ary mila tena mafy ny fitazomanao azy mba tonga anao ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra mandrakariva izany. Alleloia. Raha ity tenin'Andriamanitra ity ny verenana dia izao ny tian'Andriamanitra ambara. Andriamanitra izy dia izao izy hoe koa tsy mba vahiny tsy mpivahiny tsony ianareo fa tompon-tany mpiray fanjakana amin'ny olona masina ankohonan'Andriamanitra. Ny olona anankiray rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao, tamin'ny andro anankiray nisokafanao ny fonao ho an'i Jesosy dia tadidio fa tonga ankohonan'Andriamanitra ianao. Ary tsy vahiny tsony ianao amin'Andriamanitra. Ny atao hoe vahiny dia olona anankiray tsy vahiny eto amintsika hoe anarana moa ny anarany hoe vahiny. Tsy izy ny tiako resahana eto androany fa ilay olona mamangy olona manao vakansy any amin'ny olona ny resako aminao eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao. Rehefa tonga any amin'ny olona anankiray ianao ny atao hoe vahiny, tsy manam-pahefana tanteraka ianao anatin'ny tokantrano io. Tsy tonga dia amo frizidera ianao sa vahiny dia tonga dia manokatsokatra ny frizideran'olona. Inona ny tiako haninato? Fa miandry tsara ianao anatin'ilay toerana nametrananao hoe ato nareo mianakavy no raisina. Raha vahiny ianao mety 3 andro any ianao any amin'ilay olona na 2 volana farafabetsany raha manao vakansy ianao mety 2 volana. Fa raha herintaona ianao no any tsy vahiny tsony ny filazanao. Na 5 taona efa karazan-drazan'ny tompon-tany ianao. Isika eo anaty an'Andriamanitra dia tsy vahiny intsony. Amen. Andriamanitra takany hoe olona ivatanantsika. Ianao takany hoe olona mpiavy anao vakansa na ihany koa andeha hamangy. Dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa zasy ianao eo anaty an'Andriamanitra tsy vahiny intsony zasy ianao. Amen. Ary tsy izany ihany ny lazan'Andriamanitra antsika fa ankohonan'Andriamanitra. Mba fantatrao ve izany toerana izany? Ankohonan'Andriamanitra. Ny olona dia tena faly sy mirehare ary tsy hanomezana tsiny azy izany raha mba manana ankohonana olona lehibe ao amin'ny fitondrana, ao amin'ny tribonaly. Izay dia manana ankohonana any raha anina ao amin'ny fitondrana izao. Izay dia namanay naman'ny dadanay raha anina. Tsy maninona izany, normal izany, tsy fahotana izany. Fa izao nefa ny ambarako aminao mbola lavitra noho izany hoe ankohonan'Andriamanitra ianao. Amen. Mahafinaritra ny fampahirezan'ilay ranabavy teo. Rehefa nitarika fotoana izy nandray micro dia tsaroko eo am-pitoerana eo. Satria za na dia hoe hitory-teny aza no nanendrena aty dia mandray ao anatin'ireny fampahirezana ireny. Ao anatin'ireny fiderana ireny dia tsapako mihitsy hoe misy hery ampidinin'Andriamanitra ao anatiko. Tsaroko tao anatin'ny fitariana izay niteneny teo fa hozy izy hoe ny kristianina dia tsy olona tokony kivikivy, malaindaina, malahelohelo. Fa izany kristianina ny vonjen'Andriamanitra, ankohonan'Andriamanitra zany olona tena tokony olona manana maizy azy ary tokony tsy hita mihitsy izany hoe maimaina, malahelohelo, somary matsapa hoe tsisy fiadanana. Fa tokony olona tsapa ny fiadanan'Andriamanitra tanteraka izany olona izany. Amen. Amen. Fampidirana ihany izay niresahako izay fa hiditra amin'ny tena afatr'Andriamanitra amin'izay tsika ato amin'ny 2:20 no misy an'izay amin'ilay tenin'Andriamanitra mivakitsika teo. Ary ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo. Ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Andriamanitra, ho anao izay mandray atsoratra,
Andriamanitra dia te hanorina ny fonenany dia tsy aiza fa ao anatinao. Amen. Lay Andriamanitra lehibe indrindra te hipetraka ao anatinao izy, te hiara-iasa aminao izy, te hamorona ny fonenany ao anatinao izy amin'ny alalan'i Jesosy sy ny fanahy masina izay apetrany ao anatinao. Indraindray tsika dia mieritreritra hoe raha maheno an'ilay tenin'Andriamanitra tsika any amin'ny Jaona 5:12 sakafo kely hoe rahalahy na dia tenin'Andriamanitra efa fandehantsika matetika aza. Jaona 5:12. Matetika tsika mandray ny teny io inona marina moa ny tena ny fidianan'Andriamanitra atsika. Ozy izy tsy anareo no ny fidia fa izao no ny fidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba retany vokatrareo mba omeny ray anareo izay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona na inona. Azo amboarina io teny io tahaka izao, tsy anareo no ny fidia fa izao no ny fidy anareo mba hametrahako ny fanjakako ao anatinareo. Amen. Ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ny tena tiany apetraka ao anatinao. Androany zany aorinan'ny toriteny dia mila mandinika ianao eto amin'ity toerana ity ao anatiko tokoa ve ny fanjakan'Andriamanitra, fa raha eny ny valiny tafita ianao, sauvé ianao, fa raha tsy ny valiny dia tsy azo antoko anatafavoaka anao raha tsy ao anatinao ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra nefa dia efa niantso anao araka voalazan'i Jaona hoe ho fidiko ianao ametrahako ny fanjakako eny ambonin'ny tany. Fa soavana zany raha misy olona anankiray amin'ireo mpitondra ireo milaza aminao hoe alao ianao miara-miasa amiko, faly anie zany tsika, hiara-iasa amin'ny président hony hiara-miasa amin'ny premier ministre hony hiara-iasa amin'ny ministre tahaka izao, hiara-iasa amin'ny chef de région raha anina hony tena faly tsika. Fa androany nefa dia milaza aminao hoe Andriamanitra mihitsy no milaza aminao androany hoe te hiara-iasa aminao Andriamanitra, te hitoetra ao anatinao Andriamanitra, te olona ao anatinao Andriamanitra. Fa soavana lehibe zany. Amen. Raha miresaka ny hoe fiainana mandrakizay io tsika dia mieritreritra tsika hoe mbola ho avy zany fiainana mandrakizay zany izy le mpanompon'Andriamanitra anankiray. Eno tsara. Misy irany rahalahy Rijarasolondraibe zay manao hoe efa fantany zany, efa fantatry rahalahy Rijarasolondraibe zany ty toriteny androany ty matoa izy namorona n'io hira io. Ozy izy le hira ataony manomboka ety an-tany ny fiainana ny an-danitra, manomboka ety an-tany ny fiainana ny an-danitra. Anareo Alleluia. Indraindray tsika dia mieritreritra hoe mbola ho avy zany fiainana mandrakizay zany. Namaritan'ilay pasterany atao hoe fiainana mandrakizay dia izao. Ny fiainana mandrakizay ozy izy ny dikany dia reto. Ny anankiray ny atao hoe fiainana mandrakizay dia fiainana mahafinaritra be, tsisy fahoriana, miadana, feno ny voninahitr'Andriamanitra zany atao hoe fiainana mandrakizay. Amen. Faharoa dia le durée mihitsy, mialatsiny amin'izay teny baiko izay. Io fiainana mahafinaritra io non stop, éternellement ozy ny vazaha, tsisy fataperany, tsisy fataperany, tsisy fataperany, tsisy fataperany. Amen. Zany natao hoe fiainana mandrakizay. Ary rehefa tena nandinika dia tena mitombony zany zavatra zany. Indraindray tsika dia mbola miandry roviana Jesosy ho avy any amin'ny raha alanitra hitondra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Tara ianao raha miandry an'izany, tara be ianao raha miandry an' Jesosy any amin'ny raha alanitra vao atsapany zany hoe fiainana mandrakizay zany. Efa manomboka ange fiainana mandrakizay amin'izao so tsy malala ianao. Amen. Amin'ny alalan'ny fanjakan'Andriamanitra apetrany ao anatinao, nitondran'Andriamanitra fiainana be dia be ao amin'ny fiainanao, hitondran'Andriamanitra fiainana mahafinaritra eo amin'ny fiainanao, hitondran'Andriamanitra fanasitanana eo amin'ny fiainanao. Zany rehetrarehetra teneniko zany dia ho tohizana sisa amin'ny fiavian'i Jesosy any amin'ny raha alanitra.
ho tohizana le fiainana mandrakizay fa efa ao anatin'ny fiainana mandrakizay tsika io raha tena ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra ilaina ianao androany mampiditra ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao efa ela Jesosy nitady anao tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo mba hametrahako fiainana mandrakizay zay ny dikan'io teny io raha ao anatinao ny fiainana dia ho tsapanao zany hoe tsy manan-java-mahory ianao afaka ataon'Andriamanitra zany amin'ny fiainantsika amen tsy misy fanjakana aharitra raha tsy avy amin'ny fiainana tsy avy amin'ny alalan'ny fiainana mandrakizay averiko ndray mandeha dia azavaiko amin'ny alalan'ny ohatra le izy dia mba ho azonao zay ny jerevantsika manaraka tsy misy zavatra maharitra mihitsy eto ambonin'ny tany raha tsy ny fanjakan'ny lanitra no mametraka an'ilay fanirianao satria ilay Andriamanitra ao anatinao no te hametraka ny fanjakany eo amin'ny fiainanao anome ohatra avy hatrany aorianany famakitsika an'ity tenin'Andriamanitra ty andao aloha vakitsika ato amin'ny salamo salamo fa 7:1 voalohany tapany A ihany salamo 127 1 zany tapany A ihany firana nataon'ny Solomona io tsy ataontsika ny feony nanaovan'ny Solomona azy fa vakiana tsotra fotsiny le izy satria tsy fantatra na tsapiky nanaovany an'io na fiankohofana tsy fantatsika fa aloha atao tsy vakitsika fotsiny raha tsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy raha tsy Jehova miambina ny tanàna dia miaritory foana ny mpiambina ny tiany Solomona ambara dia zao hoe raha tsy Andriamanitra raha tsy ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao mihitsiny manangana zavatra eo amin'ny fiainanao dia mora levina zany zavatra tsanganao amin'ny alalan'ny fahefanao zany avelo ny fahefan'ny lanitra hanao zavatra ho anao amen avelo ny fahefana avy amin'ny Jehova lay ao anatinao lay Jesosy lay fanamasinao anatinao zay no anangana zavatra aminao fa raha izy no manangana zavatra amin'ny fiainanao dia ateza ny zavatra eo amin'ny fiainanao raha tsy Jehova hono ny manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy maro tokoa ny olona hitako miasa tsy miaraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra hanangana zavatra tsy vitsy reo olona niala tamin'ny tompo araka ny tantaraiko teo nisy olona nivavaka ela be tamin'ity fiangonana ity tany aloha tany nanomboka niala tamin'i Jesosy izy nieritreritra izy hoe tsy ilaina ny fiangonana tsy ilaina ny tenin'Andriamanitra isan-kalahady nanomboka niala izy nanomboka nandeha amin'izay amin'ny herin'ny tenany ndao tsika mianakavy amboatra an'izao anao an'izao fa inona ny zavatra nitsanga tsy maharitra ny zavatra tsy ahorina ao ambanin'ny fanapahan'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny zavatra apetraka ao ambanin'ny fanjakan'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay zay no mahatonga an'ilay tenin'Andriamanitra milaza manao hoe zay tahinao Jehova dia voata mandrakizay raha lasa nabavy malala ao amin'ny tompo andraso ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatinao hitahanao aza maimay te hanan-karena aza maimay anenjika ny hafa fa ny fitahin'Andriamanitra dia samy manana ny fiaina samy manana ny sahazazy tsika rehetra fa ampoantsika ny fahasoavan'Andriamanitra andraso lay fanjakan'Andriamanitra ao anatinao icrée anamboatra ny amin'ny fiainanao fa raha miandry ny fanjakan'Andriamanitra io ianao tsy ho rava fiainana zany mihitsy ianao zao nge ny zavatra misy rehefa entre parenthèse kely ty rehefa manomboka hitanao indray mandeha nge Andriamanitra dia tsy rava-tsony ny fiainanao zany io Andriamanitsika io rehefa manomboka miandry ny fitahin'Andriamanitra ianao ka manomboka miakatra dia tsy rava-tsony ny fitahin'Andriamanitra iny miakatra mandeha tsy rava-tsony ny fitahin'Andriamanitra anatin'ny fiainanao zay le hoe zay tahinao Jehova dia voata mandrakizay
zay ihany koa ny tenenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely rehefa hiampita ny ranomasina mena izy ireo. Rehefa nanenjika ny Egyptianina vaoriana, nanomboka niditra ny zanak'Israely tamin'ny tany maina ny sokafan'Andriamanitra, dia hoy izy Andriamanitra, ny Egyptianina hitany masonareo anio zy Mosesy, dia tsy hitanareo tsony mandrakizay. Amena! Io dia voly amin'ny fiainanao io, rehefa resindre mandeha io, tsy afaka manimba ny fiainanao tsony io. Amena! Dia azakivy manao délivrance aloha. Tsy mbola matsapa ny tena fitahin'Andriamanitra venao, na matsapa ihany fa eo ihany pastera. Za aloha tatoato dia tsy resy lahatra mihitsy hoe kristianina ianao tsy matsangan-javatra. Za tsy resy lahatra ny amin'izany mihitsy. Kristianina manompo an'Andriamanitra tsy matsangan-javatra eo amin'ny fiainany. Tsy normal zany. Fa ahoana le ao anatinao, fa nga tsy fanjakana le tsy azo ampororonana ao. Iza le ao anatinao, iza le miaraka aminao, manahoana ny atmosfera iainanao. Tsy mety tsony zany, fa mila mandiny tena ianao. Satria le fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ihany no afaka hitondra vahaolana lehibe amin'ny fiainanao. Misy amintsika kristianina manatona ny mpanompon'Andriamanitra rehefa manana olana. Manatona ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny be atsika. Manatona ny reny mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa amin'ny eto amin'ity toerana ty reny. Tsy ratsy ny manatona mpanompon'Andriamanitra. Azo atao, ary tenin'Andriamanitra zany ho anay ray aman-dreny dia natao hivavaka ho an'ny fiangonana, hivavaka ho an'ny zanaka, hanoro-hevitra ny amin'ny tokony ataony, anafaka azy. Zao anefa, raha tsy ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra, dia tsisy azo ny mpanompon'Andriamanitra io atao ho anao. Averiko indray mandeha. Raha kristianina anankiray tsy matsapa hoe ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria fanjakan'Andriamanitra ao anatinao io no mamorona zavatra ho anao, dia tsy atsapa mihitsy ianao zany fitahiana lehibe zany. Na mpanompon'Andriamanitra firy ny vavaka ao anao, zay mifandimby rehetrarehetra eto androny rehetra dia avy ianao. Ao indray pastera, ka tsy ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra, tsisy azon'Andriamanitra atao. Fa ny fanjakana ao anatinao ihany no hitondra ny fiainanao amin'ny fandresena. Ilaina ianao androany resy lahatra hoe ato anatiko Jesosy ato anatiko ny fanamasina, ary mbola tsy amin'izany ny fiainanao, androany dia tongava saina hoe mbola tsy ato anatiko ny fanjakan'ny lanitra. Tadiavo, ary ambarako rehefa avy eo ahoana no ahafahanao no ahafahan'ny fanjakan'Andriamanitra tena hiditra hipenetre ao anatinao, onona ao anatinao, tonga an'Andriamanitra ho tamanao aminao, ahoana ny tokony ataonao eto amin'ity toerana ity. Fa ny tiako ambara aminao androany hoe ilaina ianao matsapa hoe ato amiko rangano fanjakan'Andriamanitra. Miaraka amin'Andriamanitra zao lehilahy zao, miaraka amin'Andriamanitra zao vehivavy zao. Anome ohatra ho anao ny zavatra anankiray rehefa tsy amin'ny fanjakan'ny lanitra no ahorina, dia mety hanenenana, mety ho simba, mety ho potika. Raha mahita kristianina zany ianao, ohatrany hoe kristianina ny fijerinao azy, efa ohatrany tafita be mihitsy izy, dia avy eo potika, tsy le fanjakan'Andriamanitra zay ny nanangana azy. Mety tamin'ny herin'ny tenany ihany, nitady vola, tsy tao amin'ny tompo, tsy tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, niezaka tamin'ny herin'ny tenany, andao anao an'izao fa tsika mba te hahazo an'izao sy izao, lasa amin'izay. Dia misy fotoana simba reny zavatra reny. Fa rehefa Andriamanitra mitahanao, dia tsy ho rava mandrakizay zany ianao. Za aloha tsy resy lahatra zany hoe mbola ho rava zany ny fiainako, tsy ho rava tsony ny fiainako. Efa tafiditra ao anatin'ilay fitahiana ny fiainako, dia ny olako efa nambarako teto tamin'ny alakamisy nitarika fiderana, nitarika nanao fampianarana teto, ny fiainana tsy hoe kory hoe nieritrerititsika hoe manana olana rehefa mandalo ady sy ny sisa. Misy ady eo amin'ny fiainako. Ny lalovako zao tsy ady ny andalovako. Te hiakatra grady dia misy fitsapana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako, dia misy testa ataon'Andriamanitra amin'ny fiainako, fa tsy ady akory ny lalovako. Satria ny deparan'ny fiainako trano azo 2 mètres sur 3 mètres ny andohan'ny fiainana mivady. Tsy azo eritreretiko tsony nipetraka amin'io trano kely io. Io tranonay io sady tsenanay io, salle à manger io,
salle de dormir io, fandraisam-bahiny io, tsy haiko salle inona ihany koa. Io tranonay 2 mètres sur 3 mètres, 2 mètres sur 3 trano azo io. Tsy adiniko ny lamosiko saika mahay ny mangazo tao anatin'izany trano zany. Ninjera ny mangazo amidinay mivady. Maya ny lamosiko, nasehoko amin'ny madamako. Manao na madamo se ny lamosiko ao. Misy may ve? Satria tena za côté any amin'le misy mangazo a, dia ninjera le mangazo. Tsy azo eritreretin'ny saiko tsony hoe mbola hiverina amin'izany trano zany izay mianakavy mipetraka. Izay tahinao Jehovah dia voata mandrakizay. Miakatra dia manidina, miakatra dia manidina. Amen. Halleluja. Ny zavatra lalovako amin'izao tsy ady tsony, tsy mandalo ady tsony a raha ny tena filaza azy fa fisondrotana grady ho voninahitr'Andriamanitra. Ny tadiaviko zao dia mitady vola 100 millions de francs mba ahafahako mampiakatra ny tranonay satria mbola au rez-de-chaussée fotsiny ihany ny ao. Olana ve zany aminao raha ohatra ka mivavaka eo anatrehana olana ve zany? Problème ve zany satria za mitady vola 100 millions ampiakarako ny trano? Tsy olana zany fa te hisondrotra grady aho eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Zany hoe olam-pahasoavana ny lalovanay mivady amin'izao. Olana zany satria aiza ny ahitana 100 millions? Fa ozy Andriamanitra hoe le fanjakako ao anatinao ny amorona an'izany. Tsy efa zavy ozy ny nanangana ny au rez-de-chaussée io, fa mbola ho ataoko a io a riana anankiray io. Amen. Raha lasana bavy malala zay manatrika eto amin'ity toerana ity, ataovy manana antoka ianao fa ao anatinao Jesosy. Ataovy manana antoka ianao fa miaraka aminao Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia te hanorina ny fanjakany eo amin'ny fiainanao. Zao ny lazain'i Jehovah, Isaia 29:2-2. Zay indray vakitsika. Ireo olona teo amin'ny testamenta taloha dia sahirana lava tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Zay ny voalazany ato amin'ny Isaia. Isaia 29:2-2. Zao ny lazain'i Jehovah, ny lanitra ny seza fiandrianako ary ny tany ny fitoeran-tongotra. Trano manao ahoana moa no ataonareo ahy, ary fitoerana manao ahoana moa no fitsaharako. Indraindray tsika dia mieritreritra manao hoe isika ny mamatsy an'Andriamanitra. Matetika izay mpanompon'Andriamanitra dia manentana atsika. Ndao toanantsika ny émission radio sy télé. Andao tsika anohana ny amin'ny fitoriana filazantsara riananina. Andao tsika anao an'izao raiso ny be ny ambolokandrina fa anao tranon'ny ambolokandrina tsika dia aza asiana miverina ny be. Ny tena marina dia tsy itsika ny manohana an'Andriamanitra zany, fa Andriamanitra ny manohana anao. Ho azavaiko le izy. Fomba fiteninay mpanompon'Andriamanitra fotsiny amin'ny fanaitanana anao zay hoe andao toanantsika an'izao, fa tsy ianao mihitsy ny manohana an'Andriamanitra, fa Andriamanitra ny manohana anao. Fa ngamotsy zany ny hirahirany reto groupe de louange reto teo e. Izy ny mamatsiahy isan'andro, mamatsiahy isan'andro. Amen. Zany ny hirahirantsika mianakavy teo. Avadika indray ve zany le hira manomboka androany? Zaho ny mamatsy an'i Jesosy isan'andro, mamatsy an'i Jesosy isan'andro. Andao avadika le izy raha tsy Andriamanitra ny mamatsy anao e, fa Andriamanitra ny mamatsy anao amin'ny alalan'ny fanjakany ao anatinao. Aza mieritreritra ianao hoe ianao ny mamatsy an'Andriamanitra. Tsaroako tamin'ny nanao an'ity fiangonana ity a, tamin'ny 20 taona lasa. Raha mahita an'io rano io ianao io velany io, dia ohatran'io nanaovana ny fondation ity trano ity. Io tanimbary io velany ngeza be io vao mivoaka amin'ny vavahaditsika eo amin'ny droite io. Dia zao ny zavatra nisy tamin'izany. Ny kristianina tamin'izany a dia efa nampianarina hoe ny fanjakan'Andriamanitra ao anatsika dia ahatonga ny fiainantsika ny fahasoavana. Zany hoe ilay drafitr'Andriamanitra mihitsy ny tian'Andriamanitra ho tanterahako sy tanterahanao. Ny drafitr'Andriamanitra dia zao, apetrany ao anatinao ny fanjakany a dia ho hiara-iasa aminy ianao mba ho fitahiana ho anao. Fa tsy Andriamanitra akory ny tohana anao, fa Andriamanitra ny manohana anao. Diso zany hoe ianao ny manohana an'Andriamanitra. Tsy voatohana anao Andriamanitra. Tsy ianao ny nanao an'ity trano ity na za, fa Andriamanitra ny nanao an'ity trano ity satria asany. Tsy vidy ity trano ity.
raha tsy teo ny fanjakan'Andriamanitra tao anatin'ny mpino tsirairay avy tamin'izany andro zany. Tao anatin'ny fiangonana Jesosy, ka raha nanentana ny apôtra tamin'izany dia ndreny ny fiangonana. Andaontsika hitaona tany tonga teto ny kristianina marobe, nitaona tany anotofana nyity toerana ty aloha, isaky ny gropy dia mitaona tany na nanohana tamin'ny alalan'ny arabola, fa nisy kristianina nge tsy nanohana tamin'izany vita ny trano sa tsy vita? Vita ny trano. Misy kristianina izay tsy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy voasarika ao mihitsy izy anohana ny fanaovana trano. Misy aza ny sasany ny ala, anao trano ve? Alao aloha hiala kely aloha, fa rehefa vita ny trano dia miverina indray tsika. Raha lasana bavy. Azo antoka fa tsy ao anatin'izany olona zany fanjakan'Andriamanitra. Fa io fanjakan'Andriamanitra ao anatinao io ny anome fientanam-po anao anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Dia vita ny trano. Satria nahoana? Nisy olona tao niara-niasa tamin'Andriamanitra. Nisy olona tao ihany koa nanaika niara-niasa tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny. Misy tenin'Andriamanitra ny hoe miray sasaina ianareo. Valiko sady izay tenin'Andriamanitra zay hoe ahoana moa ny ahafahanao tena nangana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Voalohany indrindra ny ahafahanao manangana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra tsy azo elana io. Raha tianao no ananganan'Andriamanitra fanjakany ao anatinao dia ankatoavy ny tenin'Andriamanitra rehetra izay toriana aminao. Ny ahafahanao mihaino tenin'Andriamanitra koa nefa dia ny fahatongavanao eto tahaka izao isaky ny fotoana dia tonga eto ianao mihaino ny tenin'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra manangana ny fanjakany ao anatinao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Dia onona ao anatinao Andriamanitra. Mety azontsika tao ny manangana zavatra tsy miaraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa ateza ve zany zavatra zany? Maharitra ve zany zavatra zany? Dia hozy ny sasany amintsika eny am-pitoerana eny hoe tsia. Anome ohatra tanora ianao tonga eto tsy manambady, azonao atao ny manambady kanefa tsy le fanjakan'Andriamanitra tao anatinao no naniraka anao anambady. Tsy ateza zany tokantrano zany satria tsy avy amin'izy, tsy avy amin'ilay Andriamanitra, tsy avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mahazo kopy ianao, kopy naterahana, certificat de résidence, tondra vavolombelona anankiroa, dia makeny amin'ny firaisana, dia manontany ny firaisana hoe sitraka ao ve tsisy rom-pihavanana ve aminareo? Tsisy rom-pihavanana tompoko. Tena tianao ve ty vehivavy ty? Mantsany lehilahy, tena tiako izy. Dia androany dia ao arafa vakina ny kopy. Araka ny voalaza dia androany dia tonga teto aminay ranona sy ranona, fanaiky izy ireo efa ifampakatra ny anina dia zaraina mitovy ny raha misy ny fisarahana dia zaraina mitovy ny entana dia takizao sy takizao dia ambarako amin'ny lalàna androany izy ny amin'ny firaisana fa mpivady ara-dalàna izy ireo. Dia vita ilay fanambadiana, na olona tsy mivavaka na mivavaka. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe ateza ve zany tokantrano zany raha tsy naorina tao amin'i Jesosy, tsy naorina tamin'ny fanjakan'Andriamanitra. Valiny dia izao hoe tsy mateza izany. Ny zavatra orina amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany no mateza. Ahitako olona anankiray eny akaiky ny tokantrano misy anay eny le rangahy mbola etsy. Mampalahelo ny fiainan'izy mianakavy kely. Tsy mivavaka izy mianakavy. Tomany, ranomaso, daroka. Zany ny ainan'ity tokantrano anankiray ity. Mba olona hitanao hoe manana maizy azy ihany mpiasa-panjakana le lehilahy. Fa zany ny fiainana. Satria nahoana? Tsy misy fanjakan'Andriamanitra ao anatin'le lehilahy na le vehivavy. Tsy misy fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano. Zany ny zavatra mitranga. Raha ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra dia hisy fifaliana mandrakariva ny fiainanao. Tsy ho rava ny fiainanao. Avelao Andriamanitra napaka ao anatinao. Aleluia! Avelao Jesosy ao anatinao ary manana antoka mihitsy ianao manomboka androany hoe miaraka amiko Jesosy. Ao anatiko ny fanahin'Andriamanitra, fa raha tsy izay anenina ihany ianao. Maro ny olona nanenina amin'ny fanambadiana. Ho antsika tanora eto androndra, tsika eto be dia be tanora.
milamina tsara alohan'ny akavady aza maimaika ny akavady tsy hoe lasy ranony ianona nge mbola zandroko amin'ny taony efa nanambady sady izy za konkoa mba handeha tsy ianao konkoa mandeha fa miandry tsara ianao ny fanjakan'Andriamanitra mandresy lahatra ve lay fanjakana ao anatinao lay Jesosy ao anatinao tena fotoanany tokoa ve ho an'ny lahy na ho an'ny vavy zay ianao vao tokony handeha fa maro no mibitabitaka lasa ny sasany dia te handeha koa izy handeha hanambady tsia raha resam-pitiavana programan'Andriamanitra ny resam-pitiavana io fitiavana io tsy programan'olombelona io ka raha olombelona misese ho tia vehivavy anankiray fotsiny mety haneniny zany vehivavy zany mety haneniny zany olona na lehilahy na io vehivavy io fa miandry tsara mihitsy ianao mivavaka tsara ianao amen hoe iza fa mamaly fanamasina io tandremo ry tanora malala zay manatrakita avy aloha aloha tena anjako anatinao mihitsy ny fanjakan'ny lanitra vao miditra amin'ny resam-pitiavana ianao aza mbola miditra amin'izany resam-pitiavana zany raha tsy mahatsapa hoe manana ny Jesosy marina ho voafitaka ianao raha tsy manana ny Jesosy satria ilay Jesosy ao anatinao nge mampafantatra hoe tokony anaiky an'io lehilahy io ianao tokony anaiky an'io vehivavy io tokony io vehivavy io no raisinao fa tsy taitaitra fotsiny maro ny olona nanenina ny roso amin'ny fanambadiana fa ny olona anankiray kosa raha ny fanjakana ao anatiny naniraka azy andeha hanambady tsy maneniny zany olona zany alleloia ohatra anankiray ihany zay niteneniko taminao zay fa amin'ny lafim-piainana manontolo dia izany ny zavatra tokony ho izy amaky tenin'Andriamanitra anankiray manaraka isika tamin'ny Zakaria Zakaria 4:4 tapany by ihany Zakaria 4:4 aorianan'ilay deux points tsy amikerina mimpatanjana fa mifanako Jehovah tompony maro tsy amikerina mimpatanjana fa mifanako Jehovah tompony maro ianao tsy mahavita zavatra mihitsy ianao zay fanotahina androany io be dia be amintsika fiangonana eto ny tena fanotahinaandriamanitra diso ianao raha milaza hoe tsy nitahin'Andriamanitra ianao io mampalahelo rehefa mampijoro vavolombelona ny pastera na ny apôtra dia vitsikely mijoro vavolombelona raha ny tokony ho izy normalement izy ny vazaha 100 amintsika dia hijoro vavolombelona ity satria efa misy fanjakan'Andriamanitra ao anatinao amen le fanjakan'Andriamanitra ao anatinao nge natonga anao niova fo io tsy vitsy amintsika nanana fiainana ratsy taloha araky ny filazan'ny mpitarika fotoana ihany maro amintsika nge nanana fiainana ratsy tia mandainga lainga tsy marina mpanota tena hita mihitsy tondron'ny olona molotra za aloha dia tsy napoziko mihitsy hoe ndray andro any dia ho lasa pastera hitory tenin'Andriamanitra amin'ny olona za dia olona ratsy mbola ratsy noho ianao raha ny fiainako mpamonjy balina na hoe bomma ozy ny tanora miloka tsisy hevitra zany tena nanandevo ahy tamin'izaho mbola tsy mpino ary le loka nataoko mahatonga na mangalatra ao anatin'ny tokantranoko amin'izao dia tena mahatsiaro an'izany dia tena tsy mendrika tokoa Jesosy tsy tokony tory ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona zany raha ny fiainako teo aloha fa misaotra anao nandray anao tao anatiko dia tena novainao tanteraka ny fiainako mangalatra vary ao anatin'ny tokantrano amidy vary eny ampivarotra mofo gasy mba hanaovana inona ilokana hanaovana rami any ampianarana tamin'ny classe de 3e sy 4e tsy adiniko zany tena ratsy ny fiainako maloto ny fiainako mangalangalatra kakian'olona hanaovana latsakalina sy tomma ny kaki dia ahodika zany ny fiainana taloha fa taty aoriana dia tsapako hoe novain'Andriamanitra tanteraka ny fiainako tsy amin'izany tsony ny fiainako amin'izao mahafinaritra ny fiainako amin'izao tsisy zavatra mampitebiteby ahy ny fiainako zany hoe inona mampitebiteby ahy Jehovah no miaro anay mianakavy fiadanan'ny tompo ao anatin'ny tokantranoko amen tena tsapako mihitsy hoe misy fahasoavana ty mivavaka ty ho anao androany tiako mampafantatra anao eto amin'ity toerana ty tena tianao Jesosy avy aloha Andriamanitra napaka ny fiainanao avy aloha izy tena hiditra amin'ny ankohonanao manontolo tsy hanenenana ny fandraisana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenantsika tsy amikerina mpatanjana fa mifanan'Andriamanitra ao anatinao ny atavavoakanao
amin'ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ny atavavoaka ny fiainanao. Ilaina zany ianao mampiditra ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Efa nambarako teo ny ampidirana an'ilay fanjakan'Andriamanitra. Voalohany, famonjena fiarahamiangona. Faharoa, fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Reo anisan'ny zavatra anankiroa. Fahatelo, fandraisana ny fanahy masina. Tsy zavatra fombafomba mpivavahana io fandraisana ny fanahy masina io. Ndao indray tsika indray fanahy masina dia manao hira milantolanto. Fanahy, tsy fombafomba. Fa rehefa tena mifantoka ianao ka mangetahetany anaty any hoe mila anao fanahy masina. Sady manao an'izany hira zany ianao dia misy hery midina ao anatinao. Amen. Io hery io manova ny fiainanao ratsy rehetra ho amin'ny fahasoavana. Amara-paranako ny tenin'Andriamanitra dia ato amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:7 sy ny 10. Korinthiana voalohany toko 7:7 sy ny 10. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Dia toizana ihany. Tahaka ny fanaony izy izy teo. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra no menahy. Tahaka ny fanaony mpitamarika mahay no nanaovako ny fanorenana ary ny hafa mandrafitra eo amboniny, nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Ny tiany Paoly lazaina tany Korinto dia izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra no menantsika io izy araka ny fahasoavan'Andriamanitra no menantsika. Zany hoe fahasoavan'Andriamanitra zany atao hoe nametrahan'Andriamanitra ny fanjakany ao anatintsika izany. Tsy ianao kory ny marina indrindra. Mahaloto ane tsika io ratsy ange tsika io Isaorana an'Andriamanitra efa nambarako teto fa tsy mametraka écran géant eto Andriamanitra. Io misy écran moa manoloana antsika io. Mba eritrereto angy ity zavatra ity ho alefa tsiraray eto daholy ny fiainantsika rehetrarehetra tamin'ny mbola tsy nandray an'i Jesosy. Eny efa tamin'ny nandray an'i Jesosy tany amin'ny miafinafina rehetra tany. Loza, mampitapy maso, aza misy an'izany, ary tsy hanao an'izany Andriamanitra. Fa fafan'Andriamanitra daholo ny fahotanao rehetra. Tsy aseho antsony, tsy hitantsony mandrakizay, fahasoavana izany. Amen. Raisy izy androany hipetraka ao anatinao ekeo izy hitondra ny fahasoavany eo amin'ny fiainanao izany. Farany tena farany indrindra ny amin'ny teny hovakiko dia hivavaka tsika eto amin'ny titoerana. Petera voalohany toko 2:5. Petera voalohany toko 2:5. Ka dia tsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina hanatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka dia tsangana koa ianareo tahaka ny vato velona. Raha hanangana anao Andriamanitra androany, ho atsangan'Andriamanitra ihany koa ianao, ho tahaka ny vato velona ianao. Amen. Zany vato velona zany tsy azo miaina mandrakizay. Zany hoe tena hita mihitsy hoe tsisy zavatra mapotika an'izany mihitsy. Tahaka ny vato velona, miaina, ny fiainanao dia hiaina miaraka amin'Andriamanitra. Le fahasoavana tsy manam-pataperana ho eo amin'ny fiainanao. Zany ny tanjon'Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika izay manatrika eto amin'ity toerana ity izany. Ary ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ny hanangana ny fiainanao tahaka ny vato velona. Ry havana, raha fitinina ny tenin'Andriamanitra dia izao. Andriamanitra dia te honina ao anatinao. Ataovy aloha izay hanananao antoka hoe ao anatinao Andriamanitra. Rehefa ao anatinao Andriamanitra dia mora aminao ny hanao asan'Andriamanitra. Inona moa mahatonga antsika tsy mety resy lahatra mihitsy andeha hanao asan'Andriamanitra io? Tsotra ny antony. Tsy tena mbola ao anatintsika ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakana ao anatintsika nge ny tena maniraka antsika andeha hanao asan'Andriamanitra io hitory teny amin'ny hafa io Tsy voasarika tsika hanao asan'Andriamanitra satria nahoana fanentanana ihany ny ataonay mpanompon'Andriamanitra. Andao hitory ny tenin'Andriamanitra satria le fanjakana ao anatinao tsy mitonanao. Mety tsy ao anatinao le fanjakana, fa ao anatinao le fanjakana dia honenan'ny mahantra ianao, honenan'ny olona very ianao, dia reto olona mbola lavitra an'Andriamanitra. Satria ao anatinao le fanjakana dia hitohananao ho amin'izay
lalana zay izy. Le fanjakan'Andriamanitra ao anatinao hitondra fitahiana be dia be ho amin'ny fiainanao. Zay le nambarako teny am-piandohana hoe tsy hanome trondro anao androany fa arato no meko anao. Io arato io ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Rehefa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra ny fiainanao dia tonga amin'ilay fitenenan'ny olona hoe wao, tahian'Andriamanitra ianao. Fahasoavan'Andriamanitra ny eo aminao. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao a. Rehefa ivavakantsika dia izao hoe ataovy manana antoka ianao hoe ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra. Anomboka hiova fo ianao rehefa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra. Anomboka hisy fifaliana ao anatinao. Anomboka hisy fiadanana. Tsy mavesatra aminao intsony zany hoe iray saina amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany amin'ny tanjon'Andriamanitra. Fa tonga dia mandeha tsy voizina ianao tahaka ny lakan-jejo. Inona indray ny ataontsika tamin'ny rehefiandrondre? Vonona ianao. Satria nahoana? Le fanjakanao anatinao mihitsy maneraka anao amin'izany. Akipimo masinofinao a, asandrato ny tananao. Manomboka amin'ny vavaha ianao androany, misaoran'Andriamanitra voalohany indrindra aloha. Misaotra anao Andriamanitra, asandrato ny feonao, asandrato ny tananao. Anehoantsika fa atsika dia te hanangana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatsika. Ho anao izay natsangan-javatra, tsy hainao ny natsangan-javatra fa ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Misaoran'Andriamanitra ianao androany. Ao anatin'izao vavaka izao rinan'ny fisaorantsika ny tompony amin'ny teniny a, dia misaoran'Andriamanitra ianao. Ianao efa novain'Andriamanitra ny fiainanao. Ianao ilay ratsy taloha. Ianareo izay lavitra taloha. Efa nampanakekeza ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Efa ao aminao ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Misaoran'Andriamanitra ianao androany. Halleluja, halleluja, halleluja. Andreto izay fiangonana Jesosy a. Misaotra anao izay fa tena tianay ianao. Oh, saotra fanahy masina. Saotra Jesosy a. Te hanangana ny fanjakanao anatinay ianao. Tsy izay no nifidy anao fa ianao nefa nifidy anay. Ananganana ny fanjakanao anatinay. Sokafanay ny fonay amin'izao fotoana izao. Amin'ny alalan'ny vavaka izay ataonay dia sokafanay ny fonay Andriamanitra. Sokafy ny fonao androany diran'i Jesosy. Anapaka ao anatinao izy androany. Hiasa mikery amin'ny fiainanao izy androany. Oh, alleluja, alleluja, alleluja. Nisaotra Andriamanitra tsara indrindra. Ho ampitombona ho aminao anie ny fahasoavan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity androany. Amin'ny alalan'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ny ampitombona ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Meteza hanjaka ao anatinao ny fanjakana. Raiso ny fanamasina amin'izao fotoana izao. Eke ny fanamasina napaka ny fiainanao. Raiso ny hery. Raiso ny hery. Raiso ny hery ny fanamasina. Anapaka ny fiainanao izy androany. Samy mivavaka ihany amin'ny etaetapo a. Halleluja. Miteneny ianao amin'ny Jesosy hoe tiako ianao Jesosy hanjaka ao amiko. Azon'Andriamanitra atao manomboka amin'ny tiandro-androany ity ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao a. Ary tsy tsara tsony zany fahasoavana zany. Maritra mandrakizay. Mandrakizay. Zany ilay tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao a. Amin'ny alalan'ny fanjakana eo amin'ny fiainanao zany. Alleluja, alleluja, alleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Eto ianao amin'izao fotoana izao. Alleluja, 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 alleluja. Mankasitraka anao Andriamanitra. Dera ny anaranao a Jesosy. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo. Alleluja, alleluja. Misaotra fanahy masina tsara indrindra. Amin'izao fotoana izao a dia angina isika ilay fanjakanao anatinao androany a sy ny vavaka ataoko anao ny hamonjy anao eto amin'ity toerana ity. Ho anao izay manana olana lehibe apetrao amin'ny fonao ny tananao. Tsy voavahanao intsony zany olana zany. Mety ny fianakavianao a any amin'ny hôpitaly. Tsy fantatro manana olana lehibe izay ao anatin'ny tokantranonao ianao. Marary ihany koa ianao tonga eto. Hatramin'izay dia tsy sitrana mihitsy ianao. Androany dia afaka misitran'Andriamanitra amin'ny fomba magaga ianao eto. Apetrao amin'ny fonao ihany koa ny tananao. Raha marary ianao tonga eto napetraho amin'ny faritra marary ianao. Androany dia ny fanjakanao anatinao ny hanampy anao. Ilay Jesosy ao anatinao mihitsy nanampy anao androany. Atonga ny fiainanao tafavoaka. Ho mpandresy. Fitaovana fotsiny ihany eto androany. Mandidy ny hery ratsy rehetra. Ny hery ny devoly mampitotonga-piainana. Ny hery ny famosaviana.
ny fanatolaka mitondra aretina sarotra sotranina ny herin'ny mikroba rehetra tafiditra ao anatin'ny mpino tsiray avy mandidy anareo ny aretin'ny tension mitady amony ny heratsy rehetra ao anaty ao ny herin'ny devoly ny herin'ny ozona ao anaty ao tapahako zany dia tsy maintsy miala amin'ny anaran'i Jesosy mandeha amin'ny anara-mahery Jesosy roako amin'ny fahefana avy any an-danitra ianareo roako amin'ny alalan'ny fanjakan'Andriamanitra ato anatiko ianareo mandeha amin'ny anaran'i Jesosy sitraniko ny maratonga eto mandidy ny heratsy rehetra aho mamatotra ny fiainan'ny olona manandevo amin'ny aretina ao anaty ao ny aretin'ny lalan-drà mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy tsy manam-pahefana tsy manan-kery rava ny sakana androany amin'ny anaran'i Jesosy meo lalana izy andeha io fa resy izy misy olona eto efa vangin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao vavaka izao tsy ray na roa fa maro amintsika misy zavatra tsapanao amin'izao fotoana izao miala fotsiny izy ao anatinao ao mandeha tsotso izao izy angana mivoa miditra amin'ny vemahery dia mandeha manao veloman'io lehilahy io ianao manao veloman'io lehilahy io ianao miala ao anatin'io vehivavy io ianao amin'ny anaran'i Jesosy ailoko ny fanjakanareo Satana ailoko ao anatiny ao tsy manam-pahefana sy manan-kery mandidy anao ry Satana mitondra problema saribana amin'ny fiangonana eto Androndra miala amin'ny tsiray avy ny olona ara-tokantrano ny olona ara-pitiavana ny olona ara-kasa ny olana amin'ny fianaran'ny zanakay mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy mivoa tsy manam-pahefana tsy manan-kery amin'izao fiangonana izao zany tononiko ny fanjakan'Andriamanitra hidinao anatin'ny tsiray avy aoriko ao anatin'ny fiangonana eto amin'ity toerana ity fanjakan'ny lanitra anaraka anay amin'ny tokantranonay zany ao amin'ny fiainanay mianakavy tompo ampidino amin'izao fiangonana izao ny fifaliana avy any aminao aoka ho fantany fa manana tokoa izay manana anao misaotra Andriamanitra fa tsara loatra ianao dia raina mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary Fanamasina novana ny vavaka amen manana tompo fa manana Nyuvani fiainako tompo tao amina sinale minaonana sayana si utuizauni fiainako satuts tao amina fahasoavana lehibe ho antsika tokoa ny fahafahantsika nanompan'ny Andriamanitra tamin'ity androany ity efatra amin'ny enina maraina no teto sasany tamintsika tamin'ny valo tamin'ny folo tamin'ny 12 ary tamin'izao fidirana tamin'ny rora izao ho amintsika ny rehetra ny tanan'Andriamanitra amafisina fa rapitsy maraina no amjentsika le fotoana eto le vavaka no mena anarana hoe herinandro makaka
tsy fantatro hoe atraiza ny finoanao an'izay teny nambarako izay nanomezako an'izay anarana hoe herinandro makaka izay raha mino anao dia arak'izay anaran'izay no ataon'Andriamanitra aminao ho anao anefa fa efa tonga teto foana fa tsy mbola ny tena natsapa sanatria tsy tena natsapa lay maherinandro magaga azy tonga avarapitso mino fa amindra fo aminao Andriamanitra andray fahasoavany ianao andro lehibe ho antsika rapitso iaraka ivavaka eto isika sa tsy zany ve dia tiany koa ny tanako atsika isika ny talata amin'ny 12 sy amin'ny lakamisy amin'ny 12 fotoana antsika eto ndraindray tsy atsika onona hoe misy zavatra tian'Andriamanitra ho atao eto amin'ny fotoana andavanandro io efa nijoroky vavolombelona tamin'ny maraina fa ndray andro ndray lakamisy nitoroteny teto lehilahy anankiray ninjera zany tatapaka ny tanany insandry ny tapaka dia tsy nety tamin'ny hôpitaly fa dia mifatipatorany natao mibandy teo fotsiny lanjaina le izy manataina marary alady izy teo fa tsy nisotran'Andriamanitra nefa Andriamanitra teto ny tombo teto zay ihany koa nefa nitoroteny tamin'izay alakamisy izy tonga teto tao anatin'ilay fotoana tao anatin'ilay vavaka nisotran'Andriamanitra ny tanana resy lahatra izy tsy en'ilay manataina ny ala ilay manataina sitrina ny tanana ry havana malala inona ny tiako ambara misy zany programan'Andriamanitra tsy sakatra ny saina aminareo zao misy zavatra tian'Andriamanitra omena anareo ary efa niomana izy fa tsy omenanao tao anaty fotoana lady fa ilay andavanandro no nomany nomenanao tsy haiko izy malala ny antony fa dia hoy iaho hoe aza atao ambanjavatra ny famonjena fotoana talata amin'ny 12 sy ny alakamisy amin'ny 12 mesa manamboatra programa ianao efa tsy fity ny ary ny hoe mianatra ianao andavanandro na miasa anao andavanandro efa tsy fitiny fa ho antsika afaka manamboatra programa asakasakao efa niveletsana ny amponga asakasakao tsy andihy efa ntsofina ny sodina asakasakao tsy andihy tongava tompoko fa efa nambara taminareo ny fanentanana sy mahazava-dehibe ny fahatongavana mamonjy fotoana eto andavanandro tsangantsika tompoko iaraka anao hira miredona tena hifaliana sy raviravony isika anankiray aorina zay dia hivavaka isotra n'Andriamanitra amelaka ny terinandro ray mantolo ity eo an-tanan'Andriamanitra isika rehetra Halleluja mino fanandray ianao sa tsy zany ve fanjakan'Andriamanitra ao anatinao io fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ao hitondra fiadanana hitondra fahasoavana hitondra famonjena amin'ny fiainanao ndo hiaraka hiteran'i Jesosy sika ao anatin'izay irasay I like the how I'm now, how I'm now, how I'm now. This I like the how I'm now, how I'm now, how I'm now. This I like the how I'm now, how I'm now, how I'm now. This I like the how I'm now, how I'm now, how I'm now. Eu olhar que dula antes só se que Mama Jai Sandanjo, Jehovah Jireh. Mana seja nada marari, já seja marari, Jehovah Rafa. já andava não se socia. Já não se mandou lhes, Yara carne que o for, Jehovah Shammah. Já matou o chá de manuve, via dana na uaie, Jehovah Shalom. Ambarava chani na mama tia. Já não mama Jai Sandanjo, Mama
Shire, Mana Sichanara Marari, Nasceja Marari, Jeová Rafa. Sentava não, Jesus, e a piedade. Já não se mandava me E era como não foi. que o fogo, Jeová chamar. Rama da Uchade Manube, Viadana Nawaye, Jeová Serei chamar. que não amo, Jesus, me Seja like the how I'm now, how I'm now, how I'm now. Seja like the how I'm now, how I'm now, how I'm now. Seja like the how I'm now, how I'm now, how I'm now. Seja like the how I'm now, how I'm now. Eu arrei. Ambarau e não, Mamácia. Mama sai sanante, Jeová Shire.